Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mizara dimy mazava tsara ny votoatin'ny politika mpanjakana ankapobeny izay nentin'ny Premier Ministre teo anivony anteny miram-pirenena androany. Teboka izay entina hampandrosoana ny Madagasikara sy mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiariana. Raha mipitso 5 febroary 2024 no tapitra ny fepetom-piasana ireo solombavambahoaka. Teboka maro no ilaina fantsiana ho an'ny fepetom-piasana manaraka eo anivon'ity androm-panjakana ity raha ny fanazavana. Taorin'ny filan-kevitry ny ministra nanoloana ny fiotsahan'ny vato izay namoizana ain'olona omaly niroso tamin'ny fandraisana fepetra avy hatrany ny fitondram-panjakana. Nafindra ireo mponina ka ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy no niantoka ny toerana. Ny ministera ny mponina kosa no nandray an-tanana ireo olona nafindra. Potika hatramin'ny 520 ny fotodrafitrasa iombonana ho an'ny komina manodidina n'Antananarivo. Ny tsy fanajana sy ny alatra no antony fampitehana hoy ny ben'ny tanàna nanaovana fanadihadiana. Tafiakatra 10 hatramin'ny 520 ankilan'izay ny vola mivoaka anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna anorenana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ao anatin'ny fitsidiana na Abu Dhabi mandritra ny 3 andro ny Papa François. Isan'ny antondihana mandritra izany ny fionana amin'ny Imam Dalazar, mpitondra fivavahana silamo avy amin'ny sunita ho fametrana ny fifandraisana eo anatrehan'ny fahasamihafan'ny finoana, ankoatra ny fitopovavahana lehibe izay ataony any an-toerana. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miarapatoko faltafaraka aminao indray eto anatin'izao fampalalam-baovao izao ary sainam-panajana ianao tompoko kilasy tompoko vavy. Anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany isataratsika ny fampalalam-baovao. Mizara dimy mazava tsara ny votoatin'ny politika mpanjakana ankapobeny izay nentin'ny Premier Ministre teo anivon'ny anteny miram-pirenena androany. Teboka izay ento mampandroso ny Madagasikara sy mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro sy ny sehatry ny fiariana. Misehatra ny fitontanandrara-mpanjakana sy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana no entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Araka ny takiny ny andininy fa 7 amin'ny lalam-panorenana, nitondra ny politika mpanjakana ankapobeny teo anatrehan'ny anteny miram-pirenena ny Premier Ministre Tsay Christian sy ny gouvernemanta tarihany. Mizara dimy mazava ireo foto-kevin-dehibe ho an'ny fanatanterahana ny velirano nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny fametrahana ny gouvernoura isam-paritra, navoatra ny Premier Ministre nandritra ny fandraisam-pitenenana ohatra ny asa ho tanterahana marina iadina amin'ny kolikoly eo amin'ny fitantanan-draram-panjakana. Atsaraina hatrany fitantanana ny raram-panjakana ary ampiasaina manomboka izao ny gouvernance nafianganana ny fampandehanana ny asa rehetra. Apetraka ao anaty fotoana fohy, ny fototra tsy miova enti manao ny zavatra na ny sandary service ena toeram-piasana ny kirakira ny raram-bahoaka mba ahafahan'olona rehetra mahalala mialoha ipitsopitso ny taratasy ilaina, ny sariny ary ny fotoana andrasan'ny valiny. Atevenina fomba fiasa ka ho tena mangarahara ny tolobarotra rehetra iarana amin'ny fanjakana. Lavina marindrano ny kolikoly amin'ireo fananana rehetra idirony mpiasa sy tompon'andraikitra eo amin'ny asa-panjakana. Ampiarina amin'ireo manodikodiny ny volam-panjakana ny lalàna avy. Anisan'ny teboka nanaovan'ireo solombavambahoaka fanamariana ny mikasika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana, teboka izay efa voarakitra ao anatin'ny politika ny fanjakana ankapobeny. Andefasina mpitandro filaminana anao faritra mena rehetra. Noho izany atsangana arapetraka ny foibe fiofanana
natokana ho an'ny votrotafika anatotosa iraka manokana na force d'intervention spéciale. Atao lahara-pamena ny ady amin'ny fanondranana omba tsokosoko izay arindra ifanaraka amin'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny puce électronique. Anaovana ezaka goavana koa ny fiarovana ny sistana, ny morontsiraka ary ny abakabaka ka hovatsiana fitaovana ny polisy-pirenena ny tafika ny abakabaka sy andranomasina ahafahana izy ireo ikirakira izany. Anamboatra fonja vaovao isika ho an'ireo jolama iraiky. Eo amin'ny fitantanana sy fitsinjaram-pahefana, omena sata manokana ny tanànan'ny Nosy sy Sainte Marie ahafahana manafaingana ny fampandrosoana azy. Ireo toerana ireo izay anisan'ny toerana mampidi-bola vahiny betsaka eto amintsika noho ny fizahantany. Avaosina ireo lalam-pirenena maro voasingana amin'izany ny lalam-pirenena fa 420, fa 320, fa 10, ny lalam-pirenena 5A ary ny lalam-pirenena fa 9. Tahak'izay ihany koa ireo lalana kominaly manerana ny Nosy. Irsoana ihany koa ary atao ho lahara-pahamehana raha ny fanazavana ny fananganana ireo trano misy 5 alina ao anatin'ny 5 taona araka ny fampanantenana ny filoha miaraka amin'ny fananganana tanàna vaovao isaky ny iray volom-paritany. Ankilany, ivoaka tsy ho ela raha ny fanazavana ny paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana na ny PND 2023-2024. Mpanjakana ankapobeny ihany eo amin'ny tontolon'ny toe-karena dia ampitomboana ny fampidiram-bola-mpanjakana ho ny Prime Ministre ho jerena ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fiarah-miasa izay misy eo amin'ny orinasa mpitaterana anabakabaka Air Madagascar sy Air Austral. Homenavana ny indostria eto an-toerana izay manodina ny vokatra ilaina amin'ny andavanandro. Indostria malagasy maro no averina isan'izany ny jirama sy ny maro hafa. Hojerena ihany koa ny fitantanana ny orinasa jirama sy ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azo avaozina rao ny fanampanazavana. Antoko ny fivoarana sy fampandrosoana firenena ny angovo. Ampitovavy roa eny ny famokarana angovo ao anatin'ny 5 taona mba ampihenana ny vidina angovo. Hovaina mba hifameno amin'ny angovo azo avaozina ny herinaratra avy amin'ny solika mazatra antsika. Mba ahafahan'ny daholobe misitraka herinaratra dia anaovana ezaka manokana ny fanampariana ireo fitaovana madinika manome herinaratra avy amin'ny masoandro. Hojerena manokana fitantanana eo anivon'ny orinasa jirama izay mibaby-trosa sy manao fatiantoka avy loatra. Ankoatr'izany dia anamboatra tompom-pamokarana herinaratra mitambatra centrale hybride isika izay amokatra hatrany amin'ny 700 mégawatt amin'ny taona 2020. Averina hodinina miaraka ihany koa ireo fanaraham-barotra teo aloha mahakasika ny fifidianana angovo mba ahazoana izany ny vidiny tokony ho izy. Mbola eo amin'ny sehatry indostria ihany dia isy ny fameloma-maso sy fampandehanana indray ireo orinasa mpanjakana lehibe toy ny Sirama, ny Segrène, ny Siranala sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanovana ny firafitry ny gouvernemanta dia tsy maintsy ahitsy ao anatin'ny fotoana fohy ny teti-bola-mpanjakana 2020 mba hifanaraka amin'ireo lahara-pahamehana vaovao araka izay voalaza amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Mafisina ihany koa ireo fanaraha-maso mialoha sy aoriana fampiasana sy fandaniana ny vola-mpanjakana mba amongorana ny kolokolo sy ny osika. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa ny ady amin'ny osika amin'ny fampidiran-ketra sy ny fahaditsiranana amin'ny alalan'ny fanitarana ireo fidrafitrasa manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia, infrastructure de dématérialisation sy amin'ny alalan'ny fanaovana fisafona sy fitsirina anatiny. Hoahena ihany koa ny fanondranana akora fototra ampiroboroboana ny famokarana sy ny fanondranana ny vokatra voahodina eto amintsika. Eo amin'ny sehatra ny fambolena ihany koa dia hoajariana ny faritra azo volena izay mirefy etsy hektara ialana amin'ny fanafarana vary sy atongavana amin'ny tena fahaleovantena ara-tsakafo marina araka ny vinan'ny filoham-pirenena. Fa manana anjara toerana ao amin'ny politika mpanjakana ankapobeny ihany koa ny lafiny sosialy isan'izany ny famoronana asa sy ny fampiroboroboana ny asa mendrika. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampivoarana ny tanora, eo ihany koa ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka fitiana ao anatin'ny fanadihadiana ity. Iantoan'ny fanjakana ny fahafahan'ny olona rehetra mahazo fanabeazana mahombo ny Prime Ministre, hampanarahana ny fenitra ny fotodrafitrasa anaovana ny sekoly, amin'ny fanarahana amin'ny filan'ny tsenan'ny asa, ny fanofanana omenan'ny tanora, hamparitaka manerana ny faritra, ny toeram-panofanana arak'asa ho an'ny tanora.
Amin'ny fanarahana amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fampianarana omena eny anivon'ny EPP, lycée, CEG ary ny université. Ampitombona ihany koa ny teti-bola ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ho atao lara-pahamehana amin'izany ny fahasalaman'ny vehivavy bevoka sy ny zaza latsaky ny 5 taona ary ireo olona mihoatra ny 15 taona. Toanana ny tanora tantsaha, omena tany izy ireo na ny titre vert. Ho atsaraina ihany koa ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana. Amin'ny fanakekezana amin'ny vahoaka, lavitra toeram-pitsaboana ny fiara misy ny fitsaboana fototra ilaina. Omena vahana ny fifaninanan'ny tanora amin'ny fandraharana sy famoronana asa. Eo amin'ny sehatry ny kolontsaina, hampitomboana ny mozea rakitra ireo vakoka sy rakitra izay mampiavaka ny isam-paritra. Ho atsangana ihany koa ny akademian'ny taozavatra sy kolontsaina. Amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, amboarina ny Académie nationale des sports sy ny Palais des sports. Ampitomboana sy ampifanarahana ny fenitra, ny kianja sy dobo filomanosana izay ho aparitaka manerana ny nosy. Farampitso 5 febroary 2024 no tapitra ny fepetom-piasana ireo solombavam-bahoaka. Efa tanteraka ihany koa ny andininy fa 400 amin'ny lalam-panorenana ny amin'ny famondrana ny fahefana amin'ny filohan'ny Repoblika hanao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika na toe-javatra voafaritra ihany koa. Teboka maromaro no ilaina fanatsarana amin'ny fotoam-piasana eo anivon'ity androm-panjakana ity raha ny fanadihadiana natao. Michel Aranartsana. Araka ny andininy fa 7 amin'ny lalam-pandrenana 5 taona ny fepetom-piasan'ny solombavam-bahoaka, raha pitso 5 febroary no ifarana izany ho an'ireo solombavam-bahoaka mialohan'ny rosoana amin'ny fividianana ny 17 Meo avy izao. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana azo, maromaro ireo nanamarika ny taom-piasana 14 sy 22 teo amin'ny anteny miram-pirenena. Ny zava-dehibe nisy teto ary mipetraka amin'ny tantaran'ny firenena aloha ny fisiny ireny atao hoe déséance nataon'ny solombavam-bahoaka ireny, dia teo ihany koa ny motion de censure, eo ihany koa ny fanaovana ny lalàna ny nametrahana ireny vondrom-paritra tsy njaram-pahefana ireny, eo ihany koa ny lalàna mikasika ny fifidianana, eo ihany koa ny lalàna izay voamarika manokana tao amin'ny faran'ny fivoriana teo, dia ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana izay nahitana fantsiana teto anivony anteny miram-pirenena. Ny zavatra tsampa zany ilana fanatsarana eto anivony anteny miram-pirenena dia ny fanajana ny lalàna, ny fanajana ny article 72 eo amin'ny lalam-pandrenana, dia ny mandat impératif izay hita fa saika tsy dia voahaja loatra izany tao anatin'izay mandat zay. Araka ny andininy fa 400 amin'ny lalam-pandrenana hatrany, efa lany teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna ho fanomezana fahefana ny filohan'ny Repoblika hanao lalàna. Iray amin'ireo lalàna tokony nolaniny ireo solombavam-bahoaka mialohan'ny fiafaran'ny fepetom-piasan'izy ireo, ny lalàna mikasika ny fananana azo tamin'ny tsirariny na ny recouvrement des avoirs illicites. Dia eo koa moa zany ilay taoriana fanaovantsika soni zany ilay hoe accord Nicafi makasika ny fiadivana amin'ny resaka corruption, blanchiment de capitaux, ny terrorisme international, dia io accord Nicafi io zany no mamaritra fa tsy maintsy apetraka ny fanjakana malagasy alohan'ny volana aprily 2024 ilay lalàna makasika ny recouvrement des avoirs illicites. Raha tsy zany dia voasasitsika na le banque koa zany voasasy satria tsy afaka anao fampindramam-bola tsony ry zareo amin'ilay hoe tsy afaka fantarina hoe vola madio sa vola viaiza zany ilay atao anatin'ilay fampindramam-bola. Dia izay zany mahatonga an'ilay izy ohatran'izay fa io zany tsy maintsy misy foana ilay fanaramaso ny fitsarana bomba lalam-panorenana hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io sa tsy. Tsy ohatry ny roa Jolay 2024 ny fahefana hanana ny filohan'ny Repoblika hanao lalàna, fotoana vinavinaina hamoahana ny valin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ofisialy. Ny andininy fa 5 amin'ny lalam-pandrenana kosa no mamaritra ireo rehetra azo atao ao anatin'ny lalàna. Lalàna izay mandalo fitsiriana fahatomombanana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny contrôle de conformité à la Constitution. Favonina amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fampandrosoana miainga avy ny fotony ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny boriboritany fahaenina ny fifanomezan-tanana ny fiaraha-mientana rehetra no ampinga iray ahafahana mampandroso any Madagasikara raha ny fijerin'izy ireo teny an-toerana Albertin Ramialerivo. Tontosa teo an-tampon-tanàna ny Amboamanarina ny faran'ny andro teo, ny fivoriana teo amin'ny Europikambany,
eo anivony antoko malagasy miara-miainga isan'ny nivohitra nandritra ny fivoriana ny fanavaosana ny birao tantana ity antoko ity ao amin'ny boribory-tany fahaenina sy ny fahavonon'ny mpikambana rehetra ifanome tanana ahafahany mampandroso ny fokotany sy ny boribory-ny tany fahaenina misy azy ireo. Tafajanga androany le birao dia vavonina zany zay amin'ny rehetrarehetra satria ny antoko tsy atoko raha tsy miatrika fifidianana fa tsy zatra ny hoe hotinora-potsiny ohatry zany fa mba miatrika ny safidim-bahoaka. Efa vonona amin'ny fifidianana sy mba-vaovaka ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga ary andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay ho avy eo. Mino aho fa ny antoko politika rehetra dia efa miomana ny andray anjara amin'izany fifidianana zany ary tahaka an'izany koa ny antoko politika malagasy miara-miainga dia izay ny nandanana ideto anankiray aloha efa nisy ny birao fa misy fanavaozana amin'ny birao izay nitanterahana teto amin'ny 6e arrondissement mba hiatrika an'izany fiomanana amin'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika amin'ny fifidianana izay solombavam-bahoaka afaka volana vitsivitsy zay. Tsy adinon'izy ireo ihany koa ny Araba sy ny Tsodrano an'ny filoha any Rajoelina amin'izao adidi-tsahan'izao miaraka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nosingan'izy ireo tamin'izany ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Andriana Rarovelo Ajo. Nampiseho ny fahavonon'ny antoko MMM sy ny TMMM teto Ambohimanarina amin'ny fanatanterahana ireo vina sy ny programa sy ny fampandrosoana mipaka ny fotony. Fa manoloana ny loza mitatao ho an'ireo mponina manodidina ny avoanany Manjakamiadana izay efa nahatrana sy namoizana ain'olona maro dia namoaka fanambarana ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy tsy maintsy ovahana ny olana mahakasika ny loza mitatao eny an-toerana raha ny fanadiadiana. Kaitondrany Savo. Ny maraina ny alahady 3 febroary 2024 dia nitranga ny loza filatsahana ny vato tamina trano fonenana teo amin'ny faritry ny avoanany Manjakamiadana teo ambanina ampahamarinana niteraka fahafatesana sy faharatrana ary fahasimbana izany loza izany. Ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy dia maneho ny fiara-miory amin'ireo fianakaviany namony ainy mirary fahasitranana soa ho an'ireo nitondra ratra ary mankahery ireo niarambonina. Tsy elakory ny alakamisy 1 janoary 2024 sy zoma 2 febroary 2024 dia nisy ny fiantsoana fivoriana noho ny amehana teto amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy sy teny amin'ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo izay nandraisan'ireo sampandraraha Isatsokajiny voakasika dia ny BNGRC ny commune Antananarivo renivohitra soloan'ny chef district ny boribory-tany faharoa sy fahaefatra tena ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ary ireo chef fokotany rehetra amin'ny faritra mena iny mba hamolavolana drafitra matipaika foiezaka sy lavitrezaka mba hamahana ny olana makasika ity loza mitatao ity. Mandrona ny amehana sy mahafeno fepetra mahaloza miatra azy dia andray fepetra enjana ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo renivohitra sy ny commune Antananarivo renivohitra eo ambany fiadidin'ny ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana mba hampiatra tsy misy fepetra ny didy laharana 4332/2018 M2PAT/SG/DGAT/DVPT nivoaka tamin'ny 12 febroary 2024. Mamaritra ny fandrarana fanorenana sy fanajariana amin'ny faritra avoanany Manjakamiadana amin'reto fokotany ireto: Manjakamiadana, Andafy Avaratra, Ambohipotsy, Andohamandry, Miandrarivo, Manakambahiny, Ambatovinaky, Akazotokana Ambony, Ambatonakanga, Tsimialonjafy ary Tsarafaritra. Izay hatrany taorian'ny filakevitry ny minisitra nanoloana ny fiotsahan'ny vato izay namoizana ain'olona omaly dia niroso tamin'ny fandraisana fepetra avy hatrany ny mpitondra fanjakana nafindra monina ireo mponanteny an-toerana ka ny ministeran'ny fanajariana ny tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy no niantoka ny toerana ny ministeran'ny mponina kosa no mandray an-tanana ireo olona nafindra ireo nanampy tamin'ny fitaomana entana ny mpitandron'ny filaminana. Henri Florian. Tsy niandry ela nandray andraikitra avy hatrany ny mpitondra fanjakana taorian'ny fiotsahan'ny vato nandratrana sy namoiza ain'olona maro teny ambany nampahamarinana omaly. Araka izany niroso amin'ny fanalana ireo mponina eny amin'ny manodidina ny sehoany ny fianjarany ny vato omaly ny mpitandro filaminana sy ny eo anivony fokotany. Tokony anaiky ny fandaminana petraka ny rehetra mba hisoroana ny loza mety iseho amin'ny ity faritra ity. Ny zozo tsy miala amin'ny trano zany ny fandraisana fepetra aloha hatramin'izao arak'izay fanentanana izay dia amin'ny ankapobeny zany
efa manaiky resahatra daholo ny olona fa arak'le teniko teo miandra le toerana tena hoe ametrahana azy satria raha malala fa reo ray aman-dreny sy mpony ity dia manana zanaka mianatra mpiasa ka raha ohatra hoe toerana lavitra sy ahafahany manafahany zany toera fianarana sy asan'izany a dia zay zany mangatahanay a atao voadatry ny fiton'olona hoe mba toerana azo antoka ahafahany mivezivezy sy akaiky. Nisy ihany koa ny rafitra napetraka androany eo anivon'ny OMC entina hijerevana akaiky ny toerana ahafahana mandray ireo trabona eny amin'ny toerana voatokana. OMC zany élargi tamindroany nandinika ny fomba hanatanterahana ny izay rehefa fanapakevitry ny fanakevitry minisitra zay dia tapaka atao zany fa tsy maintsy jerena akaiky aloha ny capacité d'accueil zany ny rehetrarehetra dia nizara commission roa zany ny mpivory tao tandroany dia ny ray nakany Ambohidratrimo ny ray nakany amin'ny village voary tafiditra ao daholo zany eo amin'ny aménagement de territoire ny BNGRC ny commune ny JIRAMA plus vite possible mety ho rapitsy mihitsy zay zany dia efa manomboka manao ny évacuation. Tsy niandry ela nefa tokantrano 10 izay ravatrano teny Tsimbialonjafy ny 27 ny volana janoary lasa teo no nafindra eny Ambohidratrimo. Ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy no nijery ny toerana metrahany ireo tokantrano 10 ireo ary ny ministeran'ny mponina kosa no nandray an-tanana ny mponina. Isy zany a ny fanomezana trano izay ametrahana vonjomaika an'ireto avatsika ireto aty amin'ny Ambohidratrimo analogue Ambohidratrimo dia eto moa zany ny tenanay amin'ny matompona andraikitra voalohany ny mponina dia manatitra an-tanana andro zareo aty dia mamindra ny fanatanterahana ny ahamaro toerana any zareo amin'ny tompona andraikitra ny aménagement du territoire. Tokony malina trano ny tsiraray eny amin'ity toerana lasa faritra mena ity. Ilaina ny fandraisany raikitra avy amin'ny tsiraray mba hisoroana ny loza. Eo ihany koa ny tokony hanekena ny fandaminana sy ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena ankehitriny ny ilany andrefana menga eo Tsimbialonjafy mandalo eo ambanina ampahamarinana ho any Ankadilalana ary ny eny Tsimbialonjafy. Mihoatra ny 7 raha ny loha ranom-bavao azo ny fiotsahan'ny tany mety pitsangatampoka eny amin'ity toerana ity. Fa iato vetivety eto anatin'ireto dokavaritra ireto isika mialoha ny anarahana indray ny toy ny fampahalalam-baovao iresana mikasika ny fananana iombonana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fanorenana tsy ara-dalàna eny amin'ny faritra manodidina Nanosy eny. Rehefa avy eo ary. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Misava bavonjay ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafina rehetan'ny mpianakavy.
vache qui rit, au final, tu as tout loin du now. Je vous explique. 4 types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre? Seulement vous. Il va nous falloir un plan. Je gère. Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi. J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission accordée! Merci. STEM, il est en couteau! J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Gray. Il a une arme greffée dans le bras. Tu savais pas que j'étais un ninja? Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja. Ny horonan-tsary upgrade no arahanao rehefa avy ao reny ny fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora sasany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao kosa dia potsika hatramin'ny 5 isanjato ny foto-drafitrasa iombonana ho an'ireo kominina manodidina Antananarivo. Ny tsy fanajana sy ny alatra no anton'izany raha nambara ny ben'ny tanàna nanaovana fanadihadiana. Tafiakatra 5 hatramin'ny 5 isanjato kosa ankilany ny vola izay mivoaka anatin'ny kitapom-bolan'ny kominina anorenana izany indray. Ivrichard. Tsy ampy ny fikojakojana ny fanana ny ombonany eto amintsika. Isalasibatra ny tsy fanajana sy ny alatra ny anjonjiro, ny visy ireo kojakoja samihafa raha ny fanadihadiana. Tafiakatra hatramin'ny 5 isanjato ny fahampitehany foto-drafitrasa iombonana ho an'ny komuna Soavina nanaovana fanadihadiana. 5 hatramin'ny 5 isanjato ny vola mivoaka anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna no ilaina isan'ny taona amin'ny fanarenan'izany. Tsara ny manamarika amin'ny ankapobeny fa tsy jerama irery dia eo amin'ny 5 isanjato ny vola tokana anaovana an'izany ao anaty. Na zanatsy zany ireo fahampitehan'ny poto indrindra le hazo. Ny fanoloana ny ampoule ny tena zavatra manahirana indray satria izao fananam-bahoaka ny éclairage public na indray izy ireny rehefa vidin'ny commune satria miala amin'ny volam-bahoaka dia mety rampitso ihany dia maty. Indray zay mividy eo amin'ny 50 isa ny ampoule anankitelo sisa no mirehitra afaka 3 andro. Betsaka arak'izany ny vola mivoaka anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna hanarenana ny fananany ombonana. Mety ohatra ny 200 tapitrisa ariary isan'ny taona ny fandaniana, arakaraka ny fahampitehana hoy ny sekretera jeneraly ny komuna Bemasoandro. Ilaina arak'izany ny fanamafisana ny fanabeazana ny olom-pirenena ho an'ny tombotsoany rehetra. Zavatra mba manahirana an'le firenena tena ihany nahita an'ireny vola zay zany tsy maintsy izany zany tsy maintsy izana ametraka an'izay le fanentanana zay satria zay hatramin'izao mbola tsy dia misy firy zay fa dia amin'izao zany izy tsy maintsy izany. Antapitrisany maro no lan'ny komuna hanarenana ny foto-drafitrasa iombonana eto amintsika. Ampahambola azo andrenana sy antarana foto-drafitrasa hafa raha misy ny fikojakojana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay. Mitaky fanavaozana toe-tsaina ny fiarovana ny fananana iombonana hoy ny mpanara-baovao, ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy miainga avy any fotony. Lafim-baovao hafa kosa indray mitsoy ary miamafy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Ambatolampy faritra Vakinankaratra isan'ny endrika isehon'izany ny alabotry sy ny vakitrano tsy voafehy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny alatromby eny an-toerana raha ny fanazavana azo mahazoana ny fandrobana ireo taxi bros amin'ny lalam-pirenena fa-7 miantso ny fandraisana fepetra entitra sy vahaolana maharitra manoloana izany ny mponina any an-toerana vahaolana izay miainga amin'ny fanamafisana ny fitandrona ny fahalemana eny fotony raha ny fanazavan'ny lehiben'ny distrika. Ny trangana tsy fandriam-pahalemana vitsivitsy azo lazaina raha amin'ny distrika Ambatolampy dia ny vakitrano majinijinika sy ny alatromby tsirairay izay soko fa tsy tena le hoe vol de bœuf toy ny tany atsimo ireny. Fa raha amin'ny distrika Ambatolampy ny mahakasika ny accident de circulation izay ny tena
caractéristique ny insécurité ho an'ny district anay satria ny axe zay RN7 dia ahitana farafahakeliny eo amin'ny trangana lozam-pifamoivozana 3 farafahakeliny isam-bolana dia izay zany endrika tsy fandriam-pahalemana izay tena efa andraisana ny fepetra manandrify miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpiserasera amin'ny fifamoivozana fa mbola misy ihany moa ny fanentanana tokony atao amin'ny mpamily amin'ny fanajana ny fitsipi-fifamoivozana dia amin'ny fanajana ny lalàna rehetra izay mifehan'izay fifamoivozana izay. Lafina vaoafa kosa indray dia mifanilika andraikitra ny eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo manoloana ny fanorenana foto-drafitrasa anaovana tsena etsy Anosy andany ny eo anivon'ny lapan'ny tanàna milaza fa tsy ara-dalàna io fanorenana io ary tokony andraikitra ny eo amin'ny boriboritany voalohany ankilany kosa ny eo amin'ny boriboritany voalohany milaza ho tsy malala ninina mikasika izany raha izany onona saina. Metatra vitsy miala ny Instat eto Anosy no misy ity foto-drafitrasa natao ivarotana ity. Raha ny hita ety an-toerana tsy misy ny fahazoan-dalana mipetraka. Raha ny fanadihadiana natao tsy nanome ny fahazoan-dalana anorina ny eo anivon'ny fiadidin'ny ny commune Antananarivo renivohitra ary tsy ara-dalàna ity fanorenana ity. Ny eo anivon'ny boriboritany voalohany no tompon'antoka amin'ny foto-drafitrasa hoy ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Misy fanorenana ery akaikin'ny Instat manahoana ny momba io ataontsika sa tsy fantatro avy Anjaka ny ankora ngamba makany amin'ny lapa angenareo. Ny lapa ny teny tsy mahafantatra momba an'io fa ny premier arrondissement manao izy. Dia délégué zany dia adjoint, premier adjoint koa. Toy izay ny fanazavany ny tompony andraikitra eo anivon'ny boriboritany voalohany raha nanontaniana momba ity raharaha ity. Ny délégué tsy tao an-toerana ary tsy azo tamin'ny antso an-tarby. Raha mifanilika andraikitra ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mitoy ny asa na tsy misy aza ny fahazoan-dalana. Manoloana izany andrasana ny fandraisana fepetra ity asa ity izay tsy vao izao raha nambara ny tompony andraikitra eo anivon'ny Instat. Ny zava-nisy zany dia efa nisy fanorenana ny fanorenana tsy ara-dalàna zany mipetraka teo amin'ny io amin'ny toerana misy amin'izao fotoana izao io izay mbola misy manorina io zany le eto amin'ny Instat zany mazava ho azy eo ampita eo akaikin'ny Instat dia efa nametraka ny fitondram-panjakana hoe tsy ara-dalàna io toerana io dia nravaina tamin'izay le trano. Dia amin'izao fotoana izao zany dia mbola misy mamerina indray amin'io toerana io ihany ary voaingana nefa izay zavatra izay vao 2 volana izay raha be indrindra dia misy manorina indray zany eo amin'ilay toerana amin'izao fotoana izao fanorenana tsy ara-dalàna ka dia mba manentana ihany koa zany mba tokony tsy hisian'izay intsony any amin'ny toerana rehetra any indrindra ny amin'ny toerana misy ny ataontsika hoe birao-mpanjakana satria saripady izany birao-mpanjakana zao. Andrasana ny fandraisana andraikitra manoloana ity foto-drafitrasa ity izay voalaza fa tsy ara-dalàna fa ihany koa ny fanadihadiana ny amin'izay tompony antoka tamin'ny fanorenana tsy nazahoana alalana. Lafina vaoafa tanteraka kosa indray nanolotra fitaovana ho an'ny akamasoa ny vondrona Eoropeana tamin'ity androany ity. Fotoana izao itodiana amin'ny ankizy sy ny tanora hoy Père Pedro ahafahana manandratra ny sy manatratra ihany koa ny fahatarany Madagasikara miainga amin'ny fanomezana tosika ny ankizy sy ny tanora izany raha ny nambarany Onasaina Drany. Solosaina, tablety sy fitaovana elektronika maro isan-karazany no natolotra ny vondrona Eoropeana tamin'ny alalan'ny masovoiny miasa sy monina eto Madagasikara, Giovanni Di Girolamo. Fanomezany tanana ho fanampiana ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny akamasoa ny antony izao fanolorana izao raha ny nambarany. En effet, ça fait 4 mois que je suis à Madagascar. Volana izay nahatongavako teto Madagasikara. Zava-dehibe ny fahafantarako izao asa madidera atao amin'ny Père Pedro izao ary tokony ho fakatahaka ho an'ny rehetra ny fanaovana asa soa amin'ny fitiavana sy ny finoana. Fotoana ihany koa ity nanoloranay fanampiana ireo nampiasainay tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy fitaovana hafa. Ny zava-dehibe dia ny fahafahan'ireo ankizy beaziny eto mikirakira solosaina sy tablety ary mananteny izahay fa nampy bebe kokoa amin'ny ho avy. Et on espère pouvoir faire davantage dans l'avenir. Tara i Madagasikara eo amin'ny lafiny fampandrosoana hoy Père Pedro. Fotoana izao ahafahana manenjika izay fahatarana izay. Anisan'izay izao fanampiana omena ny ankizy sy ny tanora izao. Izay misaotra ny Union Européenne indrindra ny ambassadeur vaovao. Fa mino aho fa ity namantsika ity vaovao ity ambassadeur ity taitra izy ary hitany fa tsy maintsy raha manampy, tsy maintsy manampy malaky kokoa satria isika amin'ny lafiny rehetra tara
ary ny président vaovao Andry-Rajoelina natsapa an'izany iany retard ary rattrapé hoy izy mba sambako mba mahita président de la république ny mahatsapa hoe il y a un retard à rattraper satria zareo ankizy ao zareo ireto ankizy ireo tokana ty ankizy ty tokana tsy azo soloina ka ireto ankizy ireto tsy ho raisina amvraka fa tsy mantsy ho tadiavana vahaolona tsy rairay avy tsy rairay avy tsy mantsy manana zo manana ny hoavy ary manana hasina ary manana azo ampianary afaka mianatra. Ankizy miisa 374 sy iray alina no beazina eto amin'ny Akamasoa amin'izao fotoana izao. Tokony ampiana sy omena tosika hatrany ny tanora sy ny ankizy ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra misy azy raha nambara ny Père Pedro isiny ny fampandrosoana miainga avy ny ifotony. Eo amin'ny maresaka ny ivelany kosa indray ao anatin'ny fitsidiana ny Abu Dhabi mandritra ny 3 andro ny Papa François isan'ny antondiany fionana amin'ny imam Al-Azhar mpitondra fivavahana Silamo avy amin'ny sunnite ho fametrahana ny fifandraisana eo amin'ny fahasamihafan'ny finoana ankoatra ny fitoam-pivavahana lehibe izay ataony any an-toerana arahan'ny fanadihadiana amin'ny sarin'ny France 24. Ny omana fatratra ny fandraisana vahiny lehibe ireo mpino amin'ny fiangonana iray any Dubai. Tonga omaly alahady any Abu Dhabi ny Pape François fitsidiana voalohany any amin'iny faritra Arabo iny. Mpino katolika manodidina ny 9 hetsy no monina ao amin'ity firenena ho an'ny mpino silamo ity izay saika piasa vahiny avy any Filipianina sy Indianina avokoa ny akamaroany. Ny tanjozotra ny filaharana amin'ny famandrina toerana mialoha ahafahana manatrika ilay fotoam-pivavahana lehibe izay hotary ny Papa manomboka tamin'ity andro latsinainy ity eny amin'ny stady Abu Dhabi. Nahita hafatra aho tamin'ny findayako ary tazako ny anarako, faly aho ary nioraka mafy, isaotra ny tompo hoy ny afalian'ireo mpino. Abu Dhabi renivohitry ny Emirat ary ny saina maneho ny Vatican dia tazana eo akaiky ny sainan'ity firenena ity. Mialohan'ny fiaingany dia nanao fanambarana ho an'ireo mpino silamo ity mpitondra fiangonana katolika tamin'ny alalan'ny horonan-tsary. Faly aho fanomeny tompo fahafana mba ahafako manoratra eto amin'ity tany malalanareo ity ny pejy vaovao momba ny fifandraisana eo amin'ny fivavahana. Nandritra ny fotoana maromaro dia efa nitondra ny diplomasia silamo ny Papa. Ny taona 2014 dia efa nitety ny firenena Egypta ihany koa izy ary ao anatin'ny 2 volana dia anatanteraka ny dia eny Maroc. Tanjona ao anatin'izany ny ady amin'ny fizarazarana eo amin'ny fahasamihafan'ny finoana. Mifarane tompo kilasy tompo vavy ny fanarahanao ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity ankasitrany ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha ampitso. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.